Zeny amin'ny vovony fa ny fisotroan-dronono eo amin'ny faha 5-10 taona ho an'ny vehivavy sy ny faha 90 taona ho an'ny lehilahy ireo ihany no mety amin'ny mpiasa Malagasy raha nambaran'ny mpiasam-panjakana nanontanianay teto amin'ny fahitalavitra matv. Efa fakana arerana ny mihoatra izany taona izany raha ny fanambafisan'izy ireo. Efa osa ary tokony efa iaina tanteraka ao anatin'ny fisotroan-dronono ny Malagasy eo amin'ny faha 90 taonany. Io no navaliny ankamaroany ireo mpiasam-panjakana nanontaniana raha toa ka hemotra eo amin'ny faha 15 taona ny fisotroan-dronono. Sosokevitra izay naroso ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny ministeran'ny mpiasam-panjakana. Antony tsy tokony hatanterahana izany hoy izy ireo ny amafisan'ny asa izay tsy mifanaraka ny karamasahaza akory. Noho izay dia misedra olana ny tsirairay na ara-piainana izany na ara-pitsakafo ka mahatonga ny fahosany. Pensa le diampy sy ny empolotona satria le empolotona diampy zany efa reraka be olona zany tsy mitovy olona taloha tokony azo 60 any dia tokony mandeha tsy mila sy azo 65 zany le génération avy fotoana tsy mitovy taloha efa reraka fa osa dia karama kely sakafo tsy ampy tsy dia tsara loatra fa atao fozy koa raha tsy dia tsara loatra fa reraka eny anao miasa lehibe fitamba koa 65 avy zay mandeha retraite zay fa reraka anie sarotra ihany aloha tena sarotra raha izay satria mbola lavitra be tsy fantatry izay fandeha amin'ilay fiainana. Ho an'ny Malagasy dia eo amin'ny faha 5-10 taona ny vehivavy no misotro ronono raha toa ka 90 taona kosa ho an'ny lehilahy.